Alefo saran-tsaina hoe mpanjakavavy malagasy iray navita nampihorohoro nampifeli-drambo firenena Europeana matanjaka. Tsy iza izany fa i Ranavalona voalohany. Ankehitriny dia mbola sarotra amintsika malagasy ny hanana mpitondra firenena vehivavy izany, kanefa ny mpitondra natanjaka indrindra sy ny kuizina indrindra nandritra ny tantaran'i Madagasikara dia vehivavy. Enoy ary ny tantaran'ny mpanjakavavy Ranavalona voalohany. Teraka teo anelanelan'ny taona 770 ka hatramin'ny 770 tany hoany i Ranavalona voalohany tamin'ny anarana hoe Ramavo. Navita nandrava ny tetidratsy ny hanongana ny mpanjaka Andrianampoin'ny Merina ny Rena, izay olo manan-kalja tao amin'ny foko Merina. Ka ofisorana azy tamin'izany dia natsangany ny mpanjaka ny zanany vavy ary natao fofombadin'ny prince Radama. Fa rehefa niamboho i Radama tamin'ny taona 770 dia i Rakotobe izay zanadralainy no mpandova ara-dalàna. Norahonana ho faty i Ramavo ka tapa-kevitra ny hanao fanongana mpanjakana ity farany. Tamin'ny alina niaraka tamin'ireo manamboninahitra ny bodo, ny lapa ary ny fofo eny ireo ny mpifaninana taminy izy. Ka noho izany dia nisandratra ho mpanjakavavy ny tenany ary nitondra ny anarana hoe Ranavalona voalohany. Ary nanenjika any Rakotobe mianakavy. Nanamarika ny fitondrana ny fananany fahaleovantenatena izy sy ny fanavaozany. Nofaranany ny fifanarahana tamin'ny Grande-Bretagne ary nasiny fetra ny fifanakalozana ara-barotra ary ny taky sy nampiroborobo ny fahavitantena lavitry ny fiankinandoha amin'ny firenena hafa. Niara-niasa tamin'ny enjenera frantsay Jean Laborde izy izay nonina teto antoerana mba ananganana uzina sy tanàna industrial antsoina hoe Mantasoa izay afahana mamokatra fitaovam-piadiana, lamba landy, seramika ary savony izay nampiena ny fiankinandoha tamin'ny firenena Europeana. Nanavao ny tafika izy ary nametraka miaramila tamin'ny alalan'ny fanompoany. Nanana miaramila manodidina ny 2 alina ka hatramin'ny 3 alina izy ary nahatohitra ny fanafian'ny frantsay sy ny britanika imbetsaka. Tamin'ny taona 770 dia nandresy ny tafika Europeana izy ary natsatony teo ambony tsatokazo ny karandohan'ireo miaramila Europeana lavony nandritran'izany mba ampitahorana izay mety mbola mieritreritra ny hanafika any aorianany. Nanda ary tsy nanaiky ny fampidiran'ny fivavahana kristianina ny tenany izay niaiainy hitondra fandemensena ho an'ny malagasy fa indrindra ny mety anaovan'ny vahiny fitaovana politika ny fivavahana ka mety hanembatsembana ny fanjakana. Ka nigoka fahaleovantena sy fahavitantena i Madagasikara nandritra ny 30 taona izay tsy fahita matetika taty Afrika tamin'izany vanim-potoana izany. Nandalina ny fombandrazana izy ary nanao ny fombafomba toy ny fandroana ary ny janona ho mpihay ny raza. Nisy kosa ny fitsarana amin'ny alalan'ny poizina, nampiasa ny tangena i Ranavalona voalohany avy amin'ny alalan'ny fitelemana voa misy poizina izay noheverina fa manaprofo fa meloka natsia ny olona iray voapanga ka izay mandoa dia vonona ho faty avatrany. Nahafaty olona amanalina maro io fombafomba io ary nampalaza ny habibiny. Araka ny feo mandeha dia nanana fifandraisana ara-pitiavana tamin'ny Jean Laborde ny tenany ary loharanom-baovao maro no milaza fa izy no reny zanan'ilay tokana i prince Rakoto izay ho lasa Radama faharoa aty aoriana izay teraka 1 volana taty aoriana ny nahafatesan'ny Radama voalohany vadiny fa tsy voaprofo ny famarinana izany. Ny tantaran'ny mpanjakavavy Ranavalona voalohany dia mampianatra antsika fa miantoka ny tanjaka ny firenena ny fananany fahaleovantenatena izy sy ny tsy fiankinandoha amin'izaniza ka tsy ho lasa kofe manara-panjaitra fotsiny amin'ny fanapahan-kevitry ny firenendehibe sy izay mety ho tombotsoany samy irery. Ary ny fampiasana ny fivavahana ho fitaovana politika dia efa fiady nisy hatry ny ela ka na ny kristianisma na ny fombandrazana ka mila araham-pandiniana ny zavatra rehetra. Misaotra ny eno hatramin'ny farany ary azadino ny misabone na ao amin'ny TikTok zany na ao amin'ny page Facebook fa indrindra apetrao ao amin'ny commentaire ny hevitrao dia amin'ny horonan-tsary magnaraka koa.